Zavatra tena ilaitsika amin'izao fotoana zao, mila mafantatra an Jesosy tsika. Mila mafantatra an Jesosy tsika. Tsy voandroany ihany ataoko hoe ny teny an'izay, fa efa mihoatry ny telo na mihoatry ny efatra angamba nanambara an'izay hoe mila mafantatra an Jesosy ianao, mila malala an Jesosy ianao, mila mafantatra ianao hoe iza no Andriamanitra, iza no Andriamanitra ao, iza no Andriamanitra, mila fantatsika izay. Fa raha vao tsy fantatsika hoe iza no Andriamanitra, iza ny anarany, dia veritsika. Rehefa tsy fantatsika hoe iza no tena Andriamanitra, iza ny tena anarany, rehefa tsy fantatsika izay, dia mandehandeha foana fotsiny tsika, mandeha amin'ny fahajambana fotsiny tsika. Iza ny anarany Andriamanitra? Iza? Jesosy no anarany Andriamanitra. Iza? Elohim, Mahery, Jésus, je suis. Andriamanitra zany mantsy vagy be zany. Misy mpampianatra kung fu zay dia vavaka amin'Andriamanitra ozy, mifoaza ary malagasy ozy, vavaka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra izy zany. Andriamanitra zany vagy be zany. Andriamanitra égale la Dieu, fa iza le Dieu? Azonao ve? Tsy io zany hoe Andriamanitra fotsiny. Rehefa misy olona miteny hoe Andriamanitra dia ino mivavaka ity olona ity, fa tsy hanananao toky sy azonao matika mihitsy zany hoe mivavaka io olona io fa milaza Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hitanao mivantana, tsy zany no izy hoe rehefa miantso Andriamanitra ianao mivavaka dia manao Andriamanitra, dia izy ianao zay dia mpivavaka tokoa ianao zay dia fa Andriamanitra iza le izy? Izy zay Andriamanitra zay. Izy zay Andriamanitra zay, fa be da be ny Andriamanitra. Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, zay ny tena Andriamanitra. Andriamanitra Israely, zay ihany no Andriamanitra, fa ankoatr'izay tsy Andriamanitra, na dia lazain'olona Andriamanitra ary. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 tsika dia mahita any Paoly tany Ateny izay raha tsy diso dia tao zany tena fatra-pivavaka be, dia tena nisy toerana misy daholo ety ho an'ny Andriamanitra zao, ety ho an'ny Andriamanitra zao, ety ho an'ny Andriamanitra ny volana, ny masoandro, ny famokarana, sy ny sisa. Dia nisy anankiray napetrany hoe ty aloha apetraka ho an'ilay Andriamanitra zay tsy fantatra. Any fantany ihany zany tao hoe misy Andriamanitra mbola tsy fantatsika ihany koa. Dia io ny idiran'ny Paoly amin'izay hoe io Andriamanitra tsy fantatrareo io ny tena Andriamanitra, fa reto amboamboarinareo reto tsy izy daholo reto, tsy izy daholo reo. Fa izaho sy anao zao manomboka androany, masonandro androany ty mahiratra eto ty maso, dia aza tenena ntsony hoe Andriamanitra fotsiny, fa vagy be zany. Fa mila fantatrao mihitsy iza ny anarany Andriamanitra ao, iza ny anarany Andriamanitra ao. Laoka vakitsika ny Jaona 7:10. Andininy fahenina. Jaona 7:10, andininy fahenina. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy, avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Inona ny nasehoan'i Jesosy tamin'ny olona izay nomeny azy? Inona ny nasehoany? Izay nomenao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy ny anaranao. Anaranao. Zany hoe ny mission Jesosy tonga teto tany dia nanao iny? Nampafantatra ny anaran'Andriamanitra. Dia io lazain'i Jesosy hoe nasehoko taminy, izy ary zany le anarana. Andininy fahenina amby 20. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ho ao aminy. Nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ho ampafantariko anazy ihany, mba tahaka ny fitiavana nomenao ahy no ao amin'izy ireo koa, ary ho ao amin'izy ireo ahako. Mila fantarinao ry havana, mila fantarinao ny anaran'Andriamanitra, tahaka ny lazain'i Jesosy teto hoe nampafantariko azy ny anaranao, nampafantarako azy ny anaranao. Fa
fa izy ary zany le andriamanitra iza le anarany da ny akoatsika masy menamenatra eny amin'olona eny de rehefa mivavaka atsika de andriamanitra fotsiny andriamanitra zany efa mahazatra zany mandehandeha eny fa tsy zay le izy andriamanitra vagy andriamanitra égale Dieu mais Dieu iza Dieu iza Dieu iza mila fantatra mila mipetraka tsara zay efa voalaza teo hoe andriamanitra Abrahama andriamanitra Isaka andriamanitra Jakob andriamanitra Israely mila fantatra ao ny anarany nisy tao Mosesy rehefa natsoniny ray natson'andriamanitra zany mbola ataontsika hoe andriamanitra izy eto aloha le mpahary lanitra sy ny tany zany io resahany io le andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakob andriamanitra Israely Israely any moa Jakob andeha ho any Egypta rehefa andeha ho any Egypta izy anafaka ny zanak'Israely tao reo Egyptiany reo manana andriamanitra be da be ary manana zay fiantsony azy be da be de vo antso Mosesy mandalo izy afao ny oloko fa izy ary no maniraka aho izy Mosesy mba ho teneniko azy izy ary zany le maniraka ana ataoko hoe iza rehefa le naniraka ana de teneno izy hoe iza le naniraka ana de ahoana ozy izy izao zay izy ozy no maniraka anao zany hoe eo amin'ny fotoana io zany le ray pahary lay andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba de niteny izy hoe je suis izao lay izy no maniraka anao raisika zay any amin'ny Exodosy Exodosy toko 7 andiny fa 4 aroy andriamanitra tamin'ny Mosesy izao zay izy hatr'izay ka ho mandrakizay ary koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely izao zay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo amen io zany sika zao de efa mahita anankiray hoe izao zay izy no maniraka anao izao zay izy hatr'izay ary ho mandrakizay no maniraka anao lazao aminy hoe izao izay izy no maniraka anao amin'ny teny frantsay izy de hoe celui qui s'appelle je suis m'a envoyé je suis raha jerentsika eo amin'ny teny Hebreo de le hoe andriamanitra le namorona de tsy hainao vakiny zany Y H W H ahoana famakinao zany tsy hay vakiny zany tsy hay vakiny zany fa izy izao zay izy no naniraka anao mbola mitohy ihany tsika Isaia 7:7 andininy voalohany andininy 1:10 izao dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao izao de izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao c'est moi qui suis l'Éternel et hors moi il n'y a point de sauveur Jehova indray no napetany teo fa tsy hay mamaky tsinona le nilazaiko tery amboalohany de izy hoe izao ihany ny mpamonjy ary tsy misy mpamonjy hafa akoatranahy Éternel napetrany fa Éternel koa tsy mbola tena anarany propre zay fa je suis le izy je suis izao lay izy hatr'izay ary mandrakizay YHWH efa io napina zany napina litera satria tsy haina mamaky azy de natao hoe Yahweh Yahvé zay ny tena hoe anarany tsy hainao mavakiny Exodosy 7 moa de misy milaza hoe aza tonononona foana ny anaran'Andriamanitra ny jiosy amin'izao fotoana tsy sa manononona ny anaran'Andriamanitra fa matahotra tsy maintsy ao amin'ny tempoly ihany ny tononona ny anaran'Andriamanitra efa rava ny tempoly de tsy manonona ny anaran'Andriamanitra izy fa ianao raha miaraka amin'i Jesosy raha miaraka amin'i Jesosy raha miaraka amin'i Jesosy mila tonononao ny anaran'i Jesosy Jesosy ny anarany Yehoshua izy amin'ny teny Hebreo
Josoa izy amin'ny teny hébreu izy no Andriamanitra izy no Andriamanitra ary mila reharehanao zany anarany zany mila fantatrao zany anarany zany fa rehefa tonga Jesosy dia ozy izy hoe zaho ozy izy a nampafantatra ny anaranao tamin'ny olona ary molo ampafantariko azy ihany io dia tena tiany Jesosy aminao dia malala tsara n'io anarany io anaran'i Jesosy. Nao jerentsika indray any amin'ny Jaona 4:12. Jaona 4:12. Andininy 9. Zavatra tia nampitaina aminao zany dia Jesosy no Andriamanitra. Zay ny tia nampitaina aminao, Jesosy no Andriamanitra ary ny anaran'ilay Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy. Jaona 14. Andiny 9. Hoy Filipo taminy, tompoko, asehoy anay ny ray dia ampoanay izay. Hoy Jesosy taminy, izay ela izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho ry Filipo. Izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ihany ray? Treo. Eo Jesosy rehefa miresaka mpianatra alolohan'ny akarany, alolohan'ny anolorana azy dia niteny Filipo hoe asehoy anay ny ray. Asehoy anay zany Andriamanitra, asehoy anay ny ray. Dia ozy Jesosy hoe zay efa ela lehibe zay efa ela be zay no nitoerako teto aminareo dia mbola tsy fantatrareo foana ve za? Iza zany Jesosy? Aza misalasala iza zany Jesosy? Zay ela be zay nitoerako teto aminareo dia mbola tsy fantatrareo foana ve za? Dikan'izay a Jesosy ray, Andriamanitra ray. Izy ny teny hoe asehoy anay ny ray, asehoy anay zany Andriamanitra zany. Dikan'izay zany tena nasehoan Jesosy mihitsy hoe le nampafantatra ny anarany io Jesosy. Asehoy anay ny ray, ampy anay zay ozy. Dia ozy Jesosy ela be zay any teto aminareo ve mbola tsy hitanareo foana, mbola tsy fantatrareo foana ve ny ray? Efa mila misokatra mihitsy ny masontsika, alalantsika an' Jesosy, alalantsika an'le mpamonjy dia Jesosy. Any amin'ny Jaona 10 ianao mahita an'izay koa 9:13. Jaona 10:13. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Zaho sy ny ray dia iray ihany. Zaho sy ny ray dia iray ihany. I Jesosy sy ny ray izy iray ihany. Rehefa tonga Jesosy dia izy le ray. Manaiky zany ve ianao? Mino zany ve ianao? Jesosy no Andriamanitra. Jesosy ny seho révélé, ny seho tamin'izao andro fotoana iainantsika izao dia izy ilay Andriamanitra. Mila fantatsika tsara mihitsy zay. Alohan'ny andehanantsika hiasa, alohan'ny andehanantsika hitory, alohan'ny andehanantsika vavolombelona Jesosy, mba tsy hiteniteny foana, mba tsy voafitaka, mba tsy voailangilina, voaozongozona ihany koa. Ka tena fantatra hoe ny Andriamanitra velona, ny Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, Jesosy no anarany. Ary Jesosy dia Andriamanitra, tena tiana apetraka amintsika mihitsy mantsy zay. So lazaintsika hoe tsy Andriamanitra Jesosy, na hoe hafa ny ray dia hafa Jesosy dia hafa ny fanamasina. Hoe Andriamanitra samy hafa ireo, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina. Fa ray ihany no Andriamanitra, ray tsy mivaky, ray tsy mivaky, Jesosy Kristy. Rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy mandeha any amin'izao tontolo izao nareo dia manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary ny fanamasina. Fa rehefa mamaky ianao amin'ny teny frantsay dia hoe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le au nom singulier, zany hoe tsy pluriel, tsy hoe avec les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Zany hoe singulier le au nom, amin'ny anarany ray sy zanaka ary fanamasina, amin'ny anaran'i Jesosy zany.
amin'ny anaran' jesosy zany. Avy eo rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny mpianatra, rehefa nanao batisy ireo, dia tsy nanao batisy izy tamin'ny anarany raisiny zanaka ary ny fanamasina, fa nanao batisy izy tamin'ny anarany jesosy. Satria le anarany raisiny zanaka sy ny fanamasina dia izy jesosy. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom. Dia le anarany io tsy izy fa anarany io dia jesosy. Jesosy ny anarany io. Ary jesosy dia Andriamanitra. Jesosy dia Andriamanitra. Ndao ny antsika andray ny epistily soratan Paoly. Za zany te ampita antsika hoe jesosy no Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra dia jesosy, dia eo amin'ilay jesosy Andriamanitra izao reto verset ho raisitsika reto. Kolosianina toko voalohany 5:5. Izy no endrika Andriamanitra tsy hita, ilay matoa talohan'izao zavatra rehetra zao. Izy lay endrika Andriamanitra tsy hita. Izy io Jesosy. Jesosy le Andriamanitra hita sa tsy hita? Tsy hita. Fa rehefa eo Jesosy dia Jesosy le izy, le endrika ilay Andriamanitra tsy hita. Amin'ny Jesosy hoe le sary. Raha ohatra ve ianao aseho ny sariko, dia za ve iny sary iny sa tsy za? Tantely le sary eo sa tsy tantely? Raha sary ny tantely mihitsy ty hoe ty tantely amin'ny karapanondro aseho anao, dia io le karapanondro dia za mijoro eto, tsy za ihany le amin'le sary. Jesosy zany le endrika Andriamanitra, tsy Jesosy ihany zany no izy. Manaiky an'izay ve ianao? Ohatra misy fisalasalana. Jesosy ihany no Andriamanitra, izy lay endrika Andriamanitra tsy hita. Toa zany misy sary eo aseho ty sarin'Andriamanitra, Jesosy. Io Jesosy, iza ihany io endrika Andriamanitra tsy hita, io le Andriamanitra. Fa mandaika zay nahita ny efa teneniko teto ty ngamba fa fandrony azy miteny ty. Tany an-danitra hono izy dia hita ny Andriamanitra, dia hita ny Jesosy. Laingy zany. Tsisy hoe mahita n'Andriamanitra sy mahita ny Jesosy zany. Tsisy an'izany. Tsisy Andriamanitra telo hitanao zany hoe hitako Andriamanitra dia hitako Jesosy dia hitako ny fanamasina. Laingy zany. Andriamanitra raha ihany. Ary rehefa tonga any an-danitra any ianao amin'ny asa Apokalipsy toko 4, teo amin'ny seza fiandrianana, tsy nisy seza fiandrianana anankiroa teo hoe teto Andriamanitra ray dia teto ankavanana Jesosy Kristy. Tsisy an'izany eo. Fa seza fiandrianana ray ny tao dia miendrika vato teo amin'ny seza fiandrianana. Iza le vato fehizorony lavon'ny mpanao trano? Jesosy. Iza no Andriamanitra? Jesosy. Fa mandaika izay mamorona hoe maty ahako dia lasa tany amin'ny fiainatsita, dia nakany amin'ny elo, dia avy eo nakany an-danitra, dia avy eo hitako Jesosy. Dia rehefa hitako Jesosy dia avy eo indray naseho indray dia hitako indray Andriamanitra. Langy zany. Jereo ato amin'ity baiboly ity fotsiny ny fahamarinana. Fa tsisy an'izany. Fanambarana fotsiny, filazana fotsiny le hoe mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Fa tsy resaka hoe hitanao maso iny hoe rehefa tonga any dia jereko aiza ho aiza tsara amin'ny akavanan'Andriamanitra misy an' Jesosy. Fa tsy ahitan'izany ianao. Jesosy ihany ny Andriamanitra. Amen. Jesosy iray. Deutéronomie toko 4 n'Andriamanitra dia Andriamanitra ray ihany. Amen. Jesosy iray ihany. Andriamanitra iray ihany. Jesosy ny anarany. Kolosianina toko voalohany 5:7. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra. Sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra. Jesosy zany dia inona? Fahafenoana. Fahafenoana. Tsisy zavatra diadavinao tsony rehefa ao Jesosy. Tsisy zavatra ilainao tsony rehefa ao Jesosy. Tsisy zavatra banga aminao tsony rehefa ao Jesosy hoe mbola mila n'Andriamanitra indray aho zany fa efa ato aloha Jesosy. To Jesosy efa ahoana zany eritreritrao zany? Za ihany nge no Andriamanitra e. Fa ny fitahan'ny olona tsika amin'ny fombafomba mpivavahana e. Verina any amin'ilay fombafomba mpivavahana ihany ity Sandrine. Ohatran'ny ela tsy ilainona zay. Asain'i Jesosy miverinao indray tsika. Fitahan'ny izy ty Tertullien. Tertullien namorona ny Trinité. Zay Trinité zay tsisy. Andriamanitra ray ihany dia Jesosy.
fa reo mpivavaka sampy reo dia manao telo zay iray zay daholy dia niditra koa fiavana kristiana dia nanao telo zay iray ko fa tsisy telo zay iray zany fa Jesosy ihany. Amen. Raha tsy amenina aminao ho amenina aminao zany fa raha ihany Jesosy, raha ihany Jesosy, raha ihany no Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Kolosianina 2:9 fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Fa ao amin'ny tenany ny toeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Raha tia hijery ny fomban'Andriamanitra ianao dia jereo fomban' Jesosy. Raha tia hijery ny mombamomban'Andriamanitra ianao dia Jesosy ilay izy. Ao amin'ny tenany ny toeran'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Azonao ve zany? Toute la plénitude de la divinité. Zany hoe mahandriamanitra azy dia ao amin'ny Jesosy daholy. Jesosy ilay Andriamanitra. Tsy afaka sarahana, tsy afaka avahana. Mazava? Korintianina 2:4. Korintianina 2:4. Andiny 5 sy ny 9. Fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fahazavan'ny fahalalana voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'izy Jesosy Kristy. Voninahitr'Andriamanitra tianao hita eo amin'ny tavan'izy no ahitanao voninahitr'Andriamanitra. Tavan'i Jesosy Kristy. Mbola milaza aminao ndray fa Jesosy no Andriamanitra. Ila malala ny anaran'Andriamanitra ianao dia ny anaran'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Teny gasy moa zany Jesosy Kristy amin'ny teny frantsay Jésus Christ, fa raha ny teny hébreu d'origine dia Yehoshua Amasia. Mila fantatrao zany. Amen. Mila tena iainantsika zany fahamarinana zany. Mila tena iainantsika zany. Hébreu 1. Hébreu 1 andininy 7. Izy koa no famirapiratany voninainy sy ny endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Eo ihany avereny kely eo hoe izy koa no famirapiratany voninainy sy endriky ny tenany. Izy koa no famirapiratany voninainy sy endriky ny tenany. Izy io Jesosy famirapiratany voninahitra izy, voninahitr'Andriamanitra sy ny endrika izy, endrika Andriamanitra hitanao ao amin'ny Jesosy. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Iny zany reflet zany. Mitaratra ohatra anao zao amoron-drano dia efa misy rano eo, masoandro miposaka be ery dia misy reflet anao eo dia ianao iny satsy ianao. Ianao iny satsy ianao e. Fa tsy hoe itsy tantely dia le mitsangana eto tsy tantely. Ianao ihany iny. Antsika ve zany ampianaran'ny tompo antsika amin'ny alalan'ny natiora ny fahamarinana tenin'Andriamanitra. Dia misy koa izy miteny empreinte. Jereo ny karapanondronao rehefa manisy empreinte ianao dia ianao iny satsy ianao. Ianao iny. Fa tsy hoe tsy za io fa ianao iny empreintenao. Zany hoe Jesosy ilay empreinte n'Andriamanitra. Jesosy ihany n'Andriamanitra. Amen. Azontsika ve zany? Azontsika ve zany resaka zany? Fa aveo anao mety an-tany hoe kamainary Jesosy natao batisa dia nisy ny teny indray tany an-drano hoe ity zanako malalako izay sitrako. Dia ahoana indray zay? Fa tsy takatra ny saintsika zany. Ozy ny tompo hoe voafetra ny eritreretintsika, voafetra ny saintsika. Fa i Jesosy natao batisa dia misy feo any an-danitra aveo ity zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Dia ahoana indray zany hoe any an-danitra ve Andriamanitra sa le Jesosy teo e? Tsy takatra ao zany fa Jesosy ihany no Andriamanitra. Ohatrany hoe za zao miteny eto io ny vidéo dia raha atao direct io dia misy mahita anahy koa antamatavy ihany dia koa fa za koa nefa eto ihany. Nefa ary koa misy maheno anahy. Ampianaran'ny tompontsika amin'ny teknôlôjia mahafantatra ahafantarana momba an'i Jesosy. Jesosy no Andriamanitra. Jesosy ihany no Andriamanitra.
jesosy any andriamanitra tena napetraka amintsika zay tsisy akoatran'izay dia lerana-maky ianao an'le Isaia 43:11 teo ahoana izy hoe za ihany ny mpamonjy fa akoatra anahy tsisy mpamonjy hitantsika tsara iny dia zareo amin'izay any amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Miakatra kely ianao ny 10 sy ny 11 dia manambara io hoe Jesosy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty tamin'ny alalany no natonga ny olona hitanareo salama tsara. Jesosy ilay vato fehizoro ny lavon'ny mpanao trano, ilay vato ny lavon'ny mpanao trano efa tonga fehizoro dia mitoy amin'ilay 10:12 hoe tsy misy anarana. Zay lazainy teo, tsy misy anarana hafa ity ambany lanitra nomenany olona azoana famonjena. Zany hoe Isaia 43:11 sy asan'ny apôstôly 4:12 dia manao fandray fanakaiky. Le Isaia 43:11 tany amin'ny 7e siècle talohan'i Jesosy tany efa nambara dia tonga ny fotoana taty amin'ny asan'ny apôstôly taty Isaia asan'ny apôstôly 4:1 dia manambara fa tsy isy anarana azonina famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Azotsika ve zay? Fantaro ny anaran'i Jesosy, fantaro Jesosy, fantaro Jesosy. Tena ho fantatrao iainanao zany. Rehetratsika maso hoe converti nanolo tena ho an Jesosy dia zay fotsiny, fa tsy miditra lalina, mahafantatra hoe Jesosy no Andriamanitra, ny anaran'ilay Andriamanitra dia Jesosy. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Tsy misy anarana nomenany olona azona famonjena eto ambanin'ny masoandro, eto ambanin'ny lanitra afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Any amin'ny ohabolana any dia misy hoe ny anaran'ny tompo tilikambo mahery, marina miezaka ao dia voavontsy. Any amin'ny Joela 2:2-3 dia misy hoe zay miatso ny anaran'ny tompo no vonjena. Dia any amin'ny Romanina 10 dia milaza an'izay koa Paoly hoe zay miatso ny anaran'ny tompo no vonjena, zay rehetra miatso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ataonao ahoana nefa mifiatso ny anarana raha tsy fantatrao ilay anarana? Zay natonga Mosesy tena nanontany mihitsy hoe aloha alohan'ny andehanako makany Egypta, aloha tena ampafantaro mihitsy hoe iza moa le anaranao. Alohan'ny andehananao mission, alohan'ny torianao teny, alohan'ny ijoroanao vavolombelona, alohan'ny tena andehananao ho an Jesosy, fantaro tsara aloha le anarana, fantaro tsara hoe iza le Andriamanitra, Jesosy Kristy zany. Amen. Ianao rehefa ny olona rehefa manambady matetika, rehefa manambady ny vehivavy dia lasa tsy mitondra ny anarantsony izy fa ny anaran'iza no entiny, ny anaran'ilay lehilahy no entiny. Azonao dia ianao koa rehefa vita mariazy amin'i Jesosy dia anaran'iza no entinao, anaran'iza no entinao. Korinthiana 1:1-12 Korinthiana 2 azafady. Korinthiana 2:1-12 andininy faharoa. Fa fahasarom-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarom-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virjina madio ho an'i Kristy. Nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo, ianao zany natao fofombadiny lehilahy iray ary rehefa niaraka tamin'i Jesosy ianao dia lasa ny anaran'i Jesosy no any aminao. Fantatrao ve ny herin'io anaran'i Jesosy io? Zay indray fanontaniana faharoa. Fantatrao ve ny herin'io anaran'i Jesosy io? Ny fahefan'io anaran'i Jesosy io. Rehefa niraka mpianatra Jesosy dia hozy izy hoe zao famantaran'izao no anaraka izay mino, amin'ny anarako no amoahany demonia, amin'ny anarako no ametrahany tanana amin'ny marary dia ho sitrany ireny, amin'ny anarako. Dia mila fantatrao ilay anarana ary mila hainao fantatrao ny fahefana io anarana io. Anarana ambony noho ny anarana rehetra io.
Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa. Raiso tsara daholo zany teny zany. Zany ilay sabatra mihoatra maranitra mihoatra ny sabatra roa lera zany. Mandeha milamindamitsika. Raisonao tsara, miletika tsara, miditra tsara any zany teny zany. Mampisaraka ny avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra. Filipianina toko faharoa. Andininy fahasivy. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amen. Nomen'Andriamanitra ny anarana ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'ny iza, amin'ny anaran'i Jesosy no andoliany iza, lohalika iza, lohalika rehetra. Azonareo ve zany? Ny lohalika rehetra zany hoe tena anaiky Andriamanitra an' Jesosy zany. Tsisy andoliana afa-tsy Andriamanitra ihany dia an' Jesosy zay. Tsisy andoliana afa-tsy Jesosy. Amen. Tsisy andoliana afa-tsy Jesosy. Mazava tsara amintsika zany zay. Ao amin'ny asany ao amin'ny inona ty izy teo? Ao amin'ny Apokalipsy. Jaona rehefa nitarity ny fanahy any anefitra. Jaona natao efa tena hoe zoko be ara-panahy, efa ray aman-dreny ara-panahy. Efa na Jaona le mpianatra tiany Jesosy. Raha mamaky ianao amin'ny Jaona ao amin'ny filazantsara dia hoe teo atratrany le mpianatra tiany Jesosy. Dia teo akaiky le mpianatra tiany Jesosy. Dia nasain'i Petera nanontany an' Jesosy le mpianatra tiany Jesosy. Jaona iny. Any hoe nifanakaiky tamin'i Jesosy iny, nalala tsara an' Jesosy. Fa rehefa nakany amin'ny nosy Patmosy dia niova indray ny endriky Jesosy tany. Dia ndarapoka izy tamin'ny tany. Satria mahery ny fanatrehan Jesosy. Dia avy eo izy nandrazo ny faminaniana rehetra, nahazo ny fanambarana rehetrarehetra avy amin'ny anjely. Dia rehefa nahazo ny fanambarana sy ny faminaniana rehetrarehetra izy, dia saika andeha andohalika teo amin'ilay anjely. Tonga dia nisakany amin'ny anjely. Aza manao an'izao izy. Aza manao an'izao izy fa mpanompo na manao ihany ahako. Fa ny teniny amin'ny faminaniana dia milaza momba an' Jesosy. Dia nirarany ny anjely i Jaona hoe aza mandohalika eo amiko ianao. Tsy indray mandeha, indroa Jaona nitratran'izay ao amin'ny Apokalipsy. Fa androa ndray any amin'ny Apokalipsy faraparany any, nahazo ny fanambarana rehetrarehetra, saika andohalika indray koa izy teo anatrehan'ilay anjely. Dia nirarany ny anjely mihitsy hoe izy aza manao an'izao ianao. Fa mpanompo la manao ihany mpanompo tahaka anao ihany dikan'izay mpanompo rehetrarehetra miaraka aminao, miaraka manompo anao amin'i Jesosy tsisy andolianao zany. Mazava ve? Nampahery anao ary mitsangany ianao fa tsy mandohalika. Fa za moa iza no andolianao? Tonga dia andoliako koa ianao dia miara-mandohalika eo amin'i Jesosy sika. Amen. Fa tsy zary amin'ny akanjo fotsy dia ambombo mihitsy dia eo ianao fanompontsampy zany. Fanompontsampy zany nareo rehetrarehetra ozy dia mitovy avokoa fa ny anarana ambony no ny anarana rehetra dia ny anaran'i Jesosy. Zay no andolian'ny lohalika rehetra. Ary ny lela rehetra anaiky fa Jesosy ny tompo voninahitr'Andriamanitra. Milaza tantara kely aminareo foana moa amin'izay fikasihan'i Jesosy ny olona amin'ilay toriteny. Nisy olona iray any Fort Dauphin. Sa fa lazaiko teto moa iny? Mbola tsy lazaiko. Zay ozy izy zao dia tena tsy afaka miditra fiangonana intsony zay fa tsy zakany sampana ny toriteny ataonay. Ny vadiko Luteranina, za Anglikanina. Fa tsy ekena intsony hoe mitodika amin'ny hazo fijaliana dia mandohalika amin'ny hazo fijaliana. Tsy ekena intsony hoe mandohalika eo anatrehan'ny olona rehefa hivavaka sy andray fampaherezana. Tsy resy lahatra any amin'izany fa zany intsony zay ozy izy fa tena hitanay ny fahamarinana. Dia efa mitory zay any amin'ny sampana any amin'izay misy anay dia tsy zakany olona le izy. Dia nialy zay ozy izy dia ao an-trano zay zao no mivavaka. Mivoa tao Babilôna. Mila tsy zakan'olona ohatr' izany ianao. Fa ianao mbola zakan'ny olona. Mbola tsy tena mahery vaika zay le asa amin'ny fanahy. Fa zay ozy izy tena nivoaka zay fa tsy zakan'ny olona le fampianarana. Tsy zakan'ny olona le fampianarana. Rehefa manaraka an' Jesosy ianao, Jesosy zany hoe tsy zakan'ny olona. Tsy zakan'ny olona zany efa naveriko teto foana hoe navoaka ny synodio ny Jesosy. Nivoaka ny kianja mihitsy Jesosy.
ary andeha hotoroahana vato mihitsy Jesosy ary aongana avy eny ambony avy eny satria nanelingelina ny fampianarany, nanelingelina ny fitoriany, nanelingelina ny doktrinany, satria nandrava ny fanompo-tsampy, nandrava ny fanompona olona, nandrava ny fianokohofana teo anatrehan'ny olona. Aleloia. Dia tena tiana lazaina aminao koa zany hoe Jesosy ihany ny andoliana. Amen. Jesosy ihany ny ankohofana. Amen. Amen. Mampalahelo ny olona fa voavita ke. Mampalahelo ny olona voavitaka fa raha hitady fitahiny izy, raha hitady fahombiazana izy, raha hitady ataoko hoe sitraka izy, dia ohatrany hoe mila manompo olona. Mila manompo olona dia ny olona koa mampanompo olona. Dia mola lazaiko ihany sendra ny radio indray tamin'ny herinandro. Lazaiko anao hoe radio moa dia tsy haiko tsisy azo raisina. Fa ny eno ihany dia misy ny joro vavolombelona. Sa ozy ijoro vavolombelona aminareo. Zay mahatonga ny insista mihitsy teo tamin'ilay ijoro vavolombelona hoe tsisy anarana hafa aho afa-tsy anaran'i Jesosy ihany. So milaza anarana hafa io. Joro vavolombelona le olona rehefa vita ny toritenin'le olona. Fa tsy naheno Jesosy ihany indray mandeha ary. Fa le mpanompon'Andriamanitra. Zay ozy izy zay ozy taizany révérend. Dia tao amin'ny révérend tao foana zay. Dia za moa rehefa maraina dia i maman chérie mbola matory ery dia za mamafankiraro ny révérend. Tena ahoana ary zany e. Ahoana zany e. Ny aloha kiraroko za ihany miborosy an'io e. Za ihany mamafa an'io. Fa tena zay ozy taizany révérend dia tao amin'ny révérend tao foana dia révérend teny tamin'ny zanako hoe elahy tena ho lasa paster elahy ho lasa mpaminany elahy dia lasa paster tokoa zao ny zanako. Tsisy Jesosy taona ny ray ary. Azonareo, ahoana moa tsika ny tsy ho sarotiny, ahoana tsika ny tsy tena hoe mandrava sy mampisaraka mihitsy hoe Jesosy ihany fa tsisy zavatra ankoatr'izay. Ahoana moa maninona ny mbola hipetraka, maninona mbola hiafiafy, mbola hipiripirina. Jesosy efa hitsahan'ny olona ery ambany ery. Jesosy efa tsy hitan'ny olona tsony. Jesosy efa tsy hita tsony. Fa i révérend no hitanao. Averiko ihany zay efa teneniko hatramin'izay ny révérend zany hoe mirévéré zany hoe miankohaka manaja ambany dia ambany. Dia misy olona tsona hoe révérend. So dia anao tsy mba mahara-panajana anke zany fa trop ihany raha mahara-panajana zany e. Tsisy an'izany. Ny se révéré miankohaka manolo zany fanompo-tsampy zany fa eo amin'ny Jesosy ihany. Dia zay le izy hoe tsy fantatry ny olona ny anaran'i Jesosy anaran'ny révérend fantany. Dia zay no nijoroany vavolombelona. Dia naminany taminy ny révérend dia lasa paster ny zanany. Tsy important zany fa fanananao an Jesosy ny zava-dehibe. Zay foana ilazaiko hoe aseho ianay Jesosy rangaha fa mandreraka be le fombafomba mpivavahana sy ny olona zay miseho ety ambony. Halleloia. Jesosy ambary. Tsisy olona ty hafa an'izany ankoatran'i Jesosy. Zao zavatra tiako zaraina amintsika dia tsy afa-tsy Jesosy. Raha mitady zavatra ankoatr'izay anao tsy hitako izay azo omenanao. Jesosy ihany. Io ny ambony rindrako inona ary mbola dia tavinao ankoatr'izay fa zay Jesosy ihany. Izy amin'ny herin'ny manontolo tsy ho tapitra ny filazana an Jesosy io. Tonga any an-danitra mbola hidécouvrir hamantatra an Jesosy foana. Tsy hoe ny pastera koa tao Jesosy foana. Ohatray. Zay no izy ko Jesosy ihany. Raha tsy zavatra hafa ankoatr'izay dia tavinao tsy haiko. Fa ny azy Jesosy ihany, Jesosy amin'ny maha izy azy. Te hiresaka an Jesosy fotsiny ahako. Ndao hiresadresaka an Jesosy e. Ohatrany ahoana moa zany toetra an Jesosy, ohatrany ahoana ny fomba an Jesosy, ohatrany ahoana ny fitondra an Jesosy olona, ohatrany ahoana ny fahatagana nataon Jesosy, ohatrany ahoana ny fiantrana nataon Jesosy tamin'ny olona, ohatrany ahoana ny faharetan Jesosy tamin'ny olona, ohatrany ahoana ny fanasana nataon Jesosy. Tsy laninao zany. Ary mamaky anao any amin'ny Peterany dia ozy izy hoe ny mpaminany maro ozy izy dia te hamatatra ny amin'ny andro sy ny fotoana ny amin'ny momba ny Jesosy Kristy zay nitsindriny ny fanahin'i Kristy azy. Petera dia mahita an'izay hoe nitsindriny ny fanahin'i Kristy. Zany hoe ireo mpaminany rehetrarehetra ireo nanomboka tany amin'ny Enoka zany. Tany ny mpaminany voalohany. Noa fanahiny mpaminany ozy zay nitsindriny ny fanahin'i Kristy. Tanao zany Jesosy Kristy zany efa tary amin'ny andron'ny Enoka tary dia efa nisy. Fa tsy hoe tamin'ny andro anankiray hoe iny Jesosy Kristy fa izy seho olona no hitanao teto.
fa voalaza mihitsy ao Petera hoe tsindrin'ny fanahy ny Kristy nampanoratra n'io Genesis, Exodosy sy ny sisa fanahy ny Kristy. Dia mpaminany maromaro ozy izy, mpaminany maro no nitady ny fomba. Jerevanao hoe rovina le fotoana dia nambara taminozy izy tsy ho anareo io fa ho andry Tatery sy ry Sandrine sy ry Toko sy ny sisa amin'ny 2015 momba an Jesosy. Azonao ve zany? Misaory ianao fa miaina amin'ny 2015 nalala an Jesosy. Amen. Misaory ianao fa eto Madagasikara malala an Jesosy. Misaory ianao fa malagasy aza monomonina. Nendrentsika monomonina mitomany vazaha. Ozy raha tato hoe zay zanaka metra kickboxing fa tsy zay tsony izy fa zanak'Andriamanitra, zanaky ny ray zany niteraka anao an'io, zanako ianao. Azonao ve zany ianao zany tena ozy raha tato zay dangereux ianao rehefa hainao ny dikan'io anarana io. Maranitra mihoatra ny sabararolely ianao mandehandeha eny. Dangereux ianao rehefa le anarana ambony noho ny anarana rehetra ny ao anatinao. Atahorany devolo zany, atahorany devolo zany rehefa io anarana io tononona any amin'ny fanjakan'ny maizina any miongana ny sezan'ny Satana. Fa zao alohany anonanao an'io anarana io ataovy an règle tsara miaraka amin'ny Jesosy ianao. Fa tsy mazimazio, tsy hoe formule tonono dia anononona Jesosy daholo. Fa enjana be ny nanjohan'le zanak' Sikeva zay olona tsy mahalala an Jesosy akory, olona tsy miaraka amin'ny Jesosy akory, olona tsy ao anatin'ny fahamasinana akory, olona tsy nibebaka akory, olona tsy manana ny fanahan'Andriamanitra akory. Dia mba miteny koa amin'ny anaran'i Jesosy zay toriny Paoly, mivoanareo fa nitroatra ny devoly fa izy ianao. Jesosy fantatray, Paoly fantatray, fa ianao tsy fantatray. Tsy hitantao anatiny tsina le anaran'i Jesosy, tsy hitantao ny anaran'i Jesosy. Rehefa tsy hitantao ny anaran'i Jesosy ny rombasany amin'izay lasa nitanjaka nandeha eraky ny tanàna. Hoy le hira zay hoe tsy antsoina fahatahatany na atao fianianana ny anarany fa masina. Raha te hitondra ny anaran'i Jesosy ianao, aoka ianao koa masina ny fitondran-tena rehetra. Fomba fiteny, fomba fiakanjo, fomba fihetsika, fomba fiaina, toe-po, koa masina ianao fa tsy miaraka amin'ny tsy fahamasinana ny anaran'Andriamanitra. Lotona nge ny anaran'Andriamanitra amin'izao fotoana. Lotona ny anaran'Andriamanitra, lotona ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana. Tsy hitanao tsony zany. Zay lazaiko zay ny olona ny te-hafana, ny mpihira ny te-hafana, ny tsara feo ny te-hafana, ny mahay mitendry ny te-hafana, sady te-hafana ambony omena vola. Loza méga concert. Zay ndray zao vao hitako teo. Za moa zany rehefa mijerijery eny dia za tsy maintsy miteny ny fahamarinana avy eo na ho faly ianao na tsy faly. Fa efa iran'i Jesosy hoe mandana ohatran'i Jérémie, ndana arodany Jérémie ny iran'i Jesosy. Mandana arodany ravao poteo ngoty. Dia rehefa avy eo mambolé amin'izay. Misy ohatran'i Jérémie bedabeto nalana vavy. Amen. Misy ohatran'i Jérémie bedabeto nalana vavy. Aza miombo nota, aza miombo keloka, aza miombona fahotana, efa saina mandovola mbola andeha hitehaka. Nefa olona ho potika ho kakana rehefa avy eo. Tandremo. Zay vao fampiresanay maly hoe dangereux ty resaka hira evangelika sy fitoriana sy fahaizana mihiry ty. Fa olona manomboka tsara zao, olona tena mizara tsara ny fahamarina zao, amin'ny fitoriana hira evangelika, ny afarany lasa maloto lasa resaka business le fitoriana. Lasa mpitendry zao tontolo zao miaraka aminao, batteur, guitariste, clavieriste sy ny sisa. Nga miazo miaraka zao tontolo zao sy Jesosy rehefa hitory. Tsy mahazo miaraka. Hoe karaha lasa ratsy le arrangement. Ny arrangement-nao tsara fa mitondra olona any amin'ny elo. Ny arrangement-nao tsara fa tsy mitondra olona amin'ny fibebahana. Firy ara mibebaka tamin'ny concert nataonao tao amin'ny Palais des Sports. Firy ny olona mibebaka tamin'ny concert nataonao tao amin'ny Coliseum. Firy ny olona nandohalika nanaiky an Jesosy. Tsy fafaliana sofina fotsiny sy fitety hafana fotsiny dia ny ataony amin'ny andavanandro. Satria tsy aotsony le anaran'i Jesosy. Tsy aotsony le anaran'i Jesosy. Lotona ny anarako izy ny tompo. Indrisy lotona ny anarako. Ianao no apetraka Jesosy indray zao tena hoe averina amilony ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy akohaka aman'olona, tsy iorakoraka aman'olona, tsy tehaka aman'olona.
fa ianao koa zay tady iankofany ianao koa zay tady hoderainy ianao koa de sady itehaka miova ianao mibeba ianao mandoalia ianao de aza manaiky ho te hafany olona ianao fa aloha Jesosy ihany no te hafany aza manaiky koa iobiny olona ianao fa aloha Jesosy ihany no obiana malaza be mihitsy eto Madagasikara zao ny resaka evangelika resaka fitoriana malaza misy angamba tenao anatin'ny alahady ray mety efatra mitety toerana anaovana gala evangelika de Jesosy nefa Jesosy tsy hitanao mihitsy fa izy no deraina izy no ankalazainy tsisy fiovana eo anatrehan'ny olona satria le anarana tsy ao le anarana tsy hoentina amen indrisy lotona ny anarako ozy ny tompo tsy omena voninahitra tsony ako omeo voninahitra Jesosy eo amin'ny toerana misy ianao any amin'izay toerana mbola tsy mahalala an' Jesosy mandeha hampafantaro ny anaran' Jesosy andeha ambaratsika hatrany am-paharany fa Jesosy mpanjaka ny anaran' Jesosy ny masina ny anaran' Jesosy ny tilikambo mahery mampalahelo fa zay mijerena foana ny zava-misy Mbomanandra ery tanety ery isakalahy de misy lehilahy de mitana taratasy anankiroa izy zao ny ataony de joro amin'ny taxi be eo izy velondrirana sy lobaka tsara de tazominy le taratasy inona le anarany eo le taratasy refi ny anarany eo amin'le taratasy ataon'olinona refi tena zafady ataon'olinona refi tsy ilainy zany rahalahy avy anao iny taratasinao iny za moa tsy afaka nijalina fa maikamaika zay fa sao de tara fa raha mbola tonga ny alahady manaraka mety andehanako iny izy de teneniko ampitiavana mihitsy hoe rahalahy jereo ny asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambe folo tsy misy anarana omenany olona zona famonjena fa tsy anaran' Jesosy fa maniny ianao mitana dobla taratasy mihitsy hoe refi ianao la ny lera mitsangana eo ianao la ny andro mainy andro eo ny ariam-bo manangom-bola manangona olona ianao mieritreritra rehefa tonga am' Jesosy za Jesosy ny tana plaky refi inony zany refi ozy Jesosy tsy fantatro akory zany refi na hoe rema na hoe flamme de Dieu na hoe vaony oloko tsisy anarana azona famonjena eto ambany masoandro afa-tsy ny anaran' Jesosy amen tsisy anarana azona famonjena rehefa misy manontany anao iza mpamonjy anao Jesosy am'tena zay ao am'ry miomana izakoza miomana tsisy te alalan'zany miomana zany koa fa Jesosy ihany Jesosy so mamorona zavatra eo koa nareo hoe any amin'ny miomana tsisy miomana Jesosy halleloia eo soa Jesosy ihany ao am' Jesosy ianao ao amin'izy ianao ao am' Jesosy ianao ao am' Jesosy ianao Jesosy tokoro Jesosy de ampy Jesosy de ampy rehefa io anarana io ny andehananao rehefa io anarana io ny andehananao rehefa io anarana io ny hitany devoly ao anatinao matahotra izy rehefa io anarana io ny hitany devoly mipetraka tsara ao aminao antahoranao iankofanao indraindrainao derainao ankalazainao tiavinao hamasinao tsy mijanony eleo aminao ny devoly ozy izy hoe lalana ray ny idirana eo anatrehanao fa lalana fito ny voany amen zany rehefa manana an Jesosy olona manana assurance manana an Jesosy olona manana toky olona sa tsy olona kanosy tsy olona menamenatra tsy olona matahotahotra tsy olona kanosy fa olona sa rehefa miaraka am' Jesosy ary sa manohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra na anapaka ny lohany ary zany fa mainka izy hijoro an Jesosy amen mila olona sa Jesosy masahanao nefa io anarana io mila mibana ao anatinao tsy misy anarana hafa omena voninahitra tsy misy anarana hafa omena voninahitra tsy resaka yoga tsy resaka arts martiaux tsy resaka islam tsy resaka catholicisme tsy resaka protestantisme tsy resaka luthérianisme tsy resaka évangélisme tsy resaka rema refi tsy resaka témoin de Jéhovah tsy resaka psychologie chrétienne tsy resaka amparahadoka tsy resaka développement personnel tsy resaka évangile de prospérité tsy resaka tsy haiko koa zay anarana hafa tianao lazaina tsisy an'zany miondrika eo anatrehan' Jesosy daholo zany fa ny anaran' Jesosy ihany de ray ny anaran' Jesosy ihany ny ankalazaina ny anaran' Jesosy io misy hery io rehefa hitatsika teo zavatra nijoroany olona vavolombelona teo
hoe nandeniteny izy tamin'ny anaran'i Jesosy fa nanaiky le olona rehefa niteny tamin'ny anaran'i Jesosy ianao nandeha izy tamin'ny anaran'i Jesosy rehefa niaso ny anaran'i Jesosy izy dia nifonjena zany hoe amin'le fotoana voalohany ianao tena hoe voalohany indray ny famonjena ka miantso an'i Jesosy mamaly ianao Jesosy fa raha ianao miaroaro ny fahotana nefa ianao hoe andeha hiasa hiantso an'i Jesosy tsy eo antsony Jesosy tsy eo antsony Jesosy satria tsy miaraka amin'ny masina ny tsy masina inona ny arahany masina sy ny tsy masina inona ny anana mazava sy ny tsy mazava inona ny araha mazava sy ny maizana Kristy sy Beliala tempolin'Andriamanitra sy ny sampy sy ny maro samihafa fa mila malala an'i Jesosy ianao mila malala an'i Jesosy ianao Kolosianina 4:7-7 dia milaza hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy isaky mihetsika akory ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy hoe amelona tomobily ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy dia andeha hisakafo ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy dia anao fa nitiana tenena zay hoe efa ao anatinao mihitsy ny anaran'i Jesosy efa ao ambinao mihitsy Jesosy dia na inona ataonao dia amin'ny anaran'i Jesosy raha vao tsy validen'ny anaran'i Jesosy dia tsy ataonao zany ohatra hoe misy zatra entinao atao sini foana hitanao atao sini foana dia Jesosy manao sinian'iny manaiky anao sinian'iny hoe Jesosy raha tsy manaiky anao sinian'iny Jesosy dia tsy ataonao rehefa manaiky manao sini Jesosy dia ataonao Jesosy ihany fantatrao ve Jesosy hainao ve Jesosy hainao ve Jesosy fa mila malala an'i Jesosy manana etaeta bebe koa an'i Jesosy za zao dia mbola te hanana etaeta bebe koa an'i Jesosy fa noho ny fahalalan'i Petera an'i Jesosy no nafahany tory dia 3 arivo no bebaka ndray andro 3 arivo no bebaka ray andro 3 arivo ndray natao batisa asa manahoana manao batisa 3 arivo zany fa noho ny fahamasina noho ny anaran'i Jesosy tao amin'ny Petera na ny aloko Petera fotsiny niara mandalo dia ho sisan'ireo olona fa inona mahasamihafa anao sy Petera inona mahasamihafa anao sy Petera ndraindray tsika tsy miaina n'io filazantsara io ndraindray tsika tsy miaina n'io teny io ndraindray tsika te hiaina moyen tsika tsoro marina fa zany ndraindray tsika te hiaina ao amin'ny atonotony hoe efa malala an'i Jesosy rangahy fa mba niala amin'ny Babilôna rangahy dia zay fa Jesosy mitady zavatra ambonimbony kokoa mitady dimension ambonimbony kokoa aminao mitady dimension ambonimbony kokoa aminao Jesosy manahoana ny firehetan'ny olona le any amin'ny fampianaran-diso reny mirehatra mihitsy izy nefa zavatra diso nataony zavatra lainga ny toriany dia mirehatra mihitsy izy ary dia ataony daholo ty rehetrarehetra ty fa ianao malaza ny famarinana ndraindray mipiripirina ianao malala ny famarinana ndray miafiafy ianao malaza ny famarinana ndray je le bras fort dia miondrika kely tsy hainao le tena famarinana hoe Jesosy ao anatinao inge tsy mampiondrika anao hoe tsy mampitanondrika anao hoe tsy mampamenatra anao hoe tsy mampakroaze le bras anao tsony io hoe tsy croise etsony ny bras anao rehefa amin'i Jesosy mitsotra foana io asan'ny apôstôly 2:20 tamin'ny alalan'ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana maro be dia inona raha mahasamihafa anao amin'ny Paoly sy Petera sao dia anao afary Petera afary Paoly ny fanamasina hozy izy arotsako amin'ny nofo rehetra amin'ny fanahy rehetra ka manina ianao tsy mba maniry an'izany fa dia aniry nijery ny hafa foana mba hoe raha mba mandalo etsy ianao dia mandalo fotsiny ny aloko ao dia sitrana le olona fa miafinaingany ianao avy eo fa sao dia atsony olona avindray aloha mandalova eto indray fa misy anankiray indray ty fa miafinaingana mihitsy ianao fa ndray lasa manompo sampy le olona avy eo mitady anao la mitsoka ianao mosoara amin'ny Petera mosoara amin'ny Paoly no alaina mosoara amin'ny Paoly no alaina dia rehefa mandray mosoara amin'ny Paoly le olona dia sitrana satria tao le anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy fa iza ny anarany indraindrainao raha ianao koa manana ny anaran'i Jesosy nahoana koa tsy hovalabila aminao zany eo manao t-shirt anao zandrinao dia efa mibebaka tamiko izy tena mibebaka eo anatrean'i Jesosy fa anaova ny t-shirt anao satria misy famasinana be lasa matahotra an'i Jesosy fa tsy fanompo-tsampy anefa zany sao dia lasa fanompo-tsampy tonga afa ty daholo fa zaraina mosoara zay indray izy efa tsy izy indray zay na hoe tonga ava ty fa zaraina kopy misy anaran'i Jesosy daholo efa business zay efa fanompo-tsampy zay fa tadiavam-bola indray zay fa tsy doctrine zany fa mandeha ho azy ny Paoly zany mety hoe mosoara fa ny anao mety hoe kapa Scooby-Doo fotsiny mety hidra amin'olona aminao dia efa misy ositra amen
marina ke zany e sao de izy nareo ahoana koa ary zany resaka zany fa marina zany ianao rehefa masina daholo io entanao rehetrarehetra io gitara io tsy ampinamina olona tsony mba hiteritereko ery amin'ny tamboho ery na hoe anaovana mariazy ery efa masina ho an' Jesosy tsy omeko anao tsony ny gitara tsy omeko anao tsony ny clavier tsy omeko anao tsony ny bateria ary zay miterana io bateria io mila olona masina fa tsy ianao lasa tary amin'ny zao tontolo zao tary dia tonga indray ianao avy eo hitendry bateria aty amin'ny filazantsara azafady olona masina no mikasika ny fanak'Andriamanitra masina daholo ny akanjoko ny fitafiako ny tranoko ny fiarako sy ny sisa satria masina ako Jesosy ato anatiko rehefa masina ny fotony dia maninona ny ampiny masina daholo fa tsisy hoe eto masina dia rehefa fotoana ray dia eto indray manomboka tsy masina indray fa ny fiainanao fiainam-pahamasina ny isan'andro ny anaran'i Jesosy ny manamasina ho Petera hoe manamasina ny Kristy ho tompo ao anatinareo dikan'izay hoe ataovy ao anatinao Jesosy ataovy ao anatinao Jesosy mibana ao anatinao Jesosy araoka ianao vonona mandrakarimo izy nilaza ny amin'ny fanantenana zay ao anatinao nefa ny fieritreretana tsara halleloia mila hita Jesosy mila hita amin'izay Jesosy itsika le malala marina ho any anay tsika mipetrapetraka marina ngamba efa le marina dia iny amin'izay tsika fa mipetrapetraka ny olona tsy marina indray ny lasa mandeha mitety n'ity zao tontolo zao ty ianao malala ny fahamarinana mipetrapetraka fotsiny fa tsy manana vision manana vina manana fijery zareo le fahamarinana voriony ao an-tanàna eo dia tsy haiko misy zaridaina kely ao dia torio ao Jesosy mahafinaritra misy olona rehefa mandre le teny mandre ny toriteny dia mamory fianakaviana izy tena ny voriko daholo izy ny fianakaviana ay fa ndao mba hitoriteny any zany hoe misy fahasahina hoe ndao hitoriteny amin'le fianakaviana tsy mamaika anao ve nijery ny dadanao sy mamanao hipepaka jery ny cousin cousine hipepaka manodidina anao ianao ange no ampiasain'i Jesosy ianao no ampiasain'i Jesosy raha tsy hiteny ary ianao iza no hiteny raha tsy ianao ary nilaza iza no ilaza lasa naranafa be da be mandeha eo le isma rehetra teo fa ianao le tena malala an' Jesosy ne miafinafina tsy azo afenina ny tanàna miorina tapitendrombohitra ianao fahazavany zao tontolo zao ianao fanasin'ny tany tsy azo afenina ny tanàna miorina tapitendrombohitra azonao ve zany indro zao momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny fahatapenana zao tontolo zao le izao io et voici je suis avec vous tous les jours le je suis le tari amin'ny Exodus toko fahatelo lasa ry amin'ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo le je suis Jesosy any tiavan' Jesosy raha lasa ela-bavy aza ahoana zany aza miembotra aza milasilasy aza varimarina fa efa mba nirehatra tao amin'i Jesosy taloha dia mba mbola mirehatra foana zao amen fa tsy nirehatra be taloha dia tsy tamin'izay mbola nirehatra zany tsy mety zany fa tokony mirehatra foana ny ekipa mila mirehatra ny mpiraita-po eto amin'ny tompo hoe mila mirehatra aza dia ity toromasy foana aza dia ity sakafo be ndao mba tsy sakafo indray ndao mba hiaraka hifadianina indray mba mitady zava-panahy bebe koa ndao tsy hanao excursion indray fa ndao mifadianina ndao mandahatena mba mandahatena fa ohatrany vava be Jesosy efa kaikitsika indray ty hitady atory virginy folo natory daholo fa amin'ny alina vao nisy ny fo hoe ino ro mipapakatra dia ny fo ny anankidimy so dia mbola ao anatin'le folo matory daholo koa tsika fa mila mifolo anankidimy mila mifolo anankidimy ianao anatin'le anankidimy mirehatra ho an' Jesosy fa raintsika variana raintsika lasa entin'ny fiainana eny raintsika entin'ny fitadiavana eny raintsika tototry ny asa eny raintsika tototry ny fanompona kory ary dia avy eo le fiarahana amin'i Jesosy tsy mafana fa mila consécration lasa miditra consécration indray le resaka ny consécration dia fanokana tena bebe koa an' Jesosy fanokana tena bebe koa an' Jesosy fanokana tena bebe koa an' Jesosy fa samy hafa misy mitoka tena bebe koa an' Jesosy tsy mitoka tena bebe koa an' Jesosy mitady fanatrehan'ny tompo mitady fanatrehan'ny tompo mila afo mila afo mila fanatrehan'ny fanahy mila
mila firetam-panahy, mila firetam-po, mila zotom-po, mila farisia, mila fandavana ny nofo isan'andro na iza te anaraka aoka izy andany tenany hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka mba mandà torimaso kely ndao mba ezaka mba mifo amin'ny efatra na mba mifo any amin'ny raiky ambin'ny folo sasany any miara-mivavaka miara-mandinika teny. Fa mila olona Jesosy, fa tsy mila olona matimaty, tsy mila olona mangatsiatsika, tsy mila olona eo njainjay. Aleo izy mangatsika anao mafana ianao, fa raha matimaty ianao dia alohan'ny vavako. Mino afa tsisy teo alohan'ny vavan'i Jesosy zany eto, fa raha tsy teo alohan'ny vavan'i Jesosy ianao mila mafana ianao, mila mafana ianao, mila mafana ianao, mafana ao amin'i Jesosy ianao, mila tian'i Jesosy ianao, mila bapon'i Jesosy ianao, mila tena indraindrainao sy reharehanao io anaran'i Jesosy io, anaran'i Jesosy rery any. Halleloja, anaran'i Jesosy rery any, tsy ho variana, tsy ho variana, tsy atao voatra hoe nahazo diplôma na lisansa na nahazo diplôma na droit maîtrise dia azoko diplôma dia ao fotsiny diplôma zany. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy mila mirehatra isan'andro isan'andro, mila mirehatra isan'andro isan'andro, mafana isan'andro isan'andro, mitombo fitiavana an' Jesosy isan'andro isan'andro, mitombo fahalalana an' Jesosy isan'andro isan'andro. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy hoe zay masina aoka mbola e masina foana. Zany hoe tsy efa masina raha ka dia efa masina zay. Fa raha masina ianao androany mbola toy izy aoka mbola e masina ihany. Zany hoe mbola misatra, mbola mila miala foana zany aho. Tsisy mitsy teny hoe za efa masina, masina tanteraka. Zay mahatonga ny Paoly miteny hoe za tsy miteny hoe efa tanteraka na efa nahazo, fa adinoko ny zavatra tany aloha dia mijery ny zavatra eo aloha, adinoko ny zavatra any arina. Zay marina aoka e marina hatrany. Zany hoe tazomo le fahamarinana fa miakatra ny fahamarinana. Zany hoe tazomo le fahamasinana fa miakatra le fahamasinana. Zany hoe mila amin'ny teny frantsay mila dimension ambonimbony kokoa tsika miaraka amin'i Jesosy. Mila dimension ambonimbony kokoa tsika. Halleloja, halleloja, mila dimension ambonimbony kokoa tsika. Izany malaika an'izay mila refy marodrefy ambonimbony kokoa miaraka amin'i Jesosy, marodrefy ambonimbony kokoa. Ataovy me miala ny kivazivazy, ataovy me miala ny fianianina, ataovy me miala ny zavatra nofo be, fa nofo tsy avita amin'ny fanahy mihitsy ary manohatra foana io nofo io. Fa zay mahatonga ny hoe zay te anaraka aoka hitondra ny azo fijaliana. Le azo fijaliana anaovan'iny namonona n'ity nofo ity. Halleloja. Ny toerana zay ivavahanao, ny toerana zay andraisanao fampianarana, raha vao tsy mitory an' Jesosy ho ambony indrindra, tsy mitory an' Jesosy ho lohany, za vao tsy manambara an' Jesosy tena hoe Jesosy amin'ny mombamomba azy rehetrarehetra ary tsisy olona indraindrainao, fa raha vao tsy manambara an' Jesosy izy fa mbola misy olona indraindrainao dia mijoroa ianao manambara an' Jesosy ao. Fa rehefa tsy hainaika izy tsy zaka antsony ianao dia alefany. Ny toerana zay misy fivoriana, raha vao tsisy resaka azo fijaliana, raha vao tsisy resaka fahamasinana, raha vao tsisy resaka tahotra an'Andriamanitra, raha vao tsisy resaka fiverena an' Jesosy, raha vao tsisy resaka momba an' Jesosy, fa resaka raharaham-piangonana, resaka vola, resaka fahombiazana eto tany, resaka rafidrafitra sy resaka fombafomba sy resaka vola, elao fa mamono anao zany, mamono ny afo ao anatinao zany, mamono ny afo ao anatinao zany. Be da be ny malala zao famarina zao e, fa mbola tsy te hiala ao Babilôna, mbola tsy te hiala fa misy fotoan-dehibe dia tonga ihany. Rehefa misy hoe fetiny sabana zao dia tonga ihany. Ianao efa malala ny fahamarinana, mbola miombon'ho tany ihany ianao. Tsy tian' Jesosy zany, tsy tian' Jesosy manao tanalahy. Ohatrany ahoana ny tanalahy? Rehefa maitso ny eo dia maitso izy, rehefa mena ny eo dia mena izy, rehefa fotsy ny eo dia voafotsy koa izy. Eny ohatrany tsy nisy tanalahy fotsy aloha. Fa tsy tian' Jesosy zany, mila mijoro ianao amin'ny fahamarinana. Ahoana ozy ny apôstôly Petera, tsaronareo raha marina eo anatren'Andriamanitra fa Andriamanitra ozy tsy maintsy ekenay mihoatra noho ny olona. Ary zay raha horaranareo izy zay tsy maintsy ilaza n'izay zavatra nasaina nambaranay, zay zavatra tsy maintsy nitenenanay. Amen. Andriamanitra tokony ekena mihoatra noho ny olona. Rehefa hitory tany Galatia i Paoly tsy moramora ny tany.
hoe tena hotafianreto galatianreto am'ty zavatra ho teneniko ity fa osy paoly hoe olona vany milaky fity sa Andriamanitra fa raha mbola mila fity amin'olona dia tsy mpanompon'ny Kristy. Aza mila sitraka aman'olona tsony ianao, aza mila sitraka aman'olona ianao, aza matikena maso olona ianao ka ny ena maso ozy ny malagasy hinana mosavy. Rehefa langa dia langa, rehefa tsy marina dia tsy marina, rehefa diso dia diso, dia azerahana amin'ny anaran'i Jesosy. Io anarana io koa mampisaraka io, mampisaraka io. Jesosy ny te misy hoe ho avahako ny ondry sy ny osy, ho avahako ny ondry sy ny osy, ho avahako ny vary sy ny tsiparifary. Rehefa miditra ny anaran'i Jesosy zany a, tahaka famasinana zany, tsy miaroaro amin'ny fahotana. Rehefa miditra ny anaran'i Jesosy zany a, mitaky fomba fijery afo zany. Rehefa miditra ny anaran'i Jesosy zany a, miala daholo ny tsy famarinana rehetrarehetra. Matoa ianao mbola mahita mini-jupe any anatin'ny fiangonana e, tsy anaran'i Jesosy zay nitorianao e. Matoa anao mbola mahita décolleté sy ny dos nu sy ny poitrine nu, tsy anaran'i Jesosy zay nitorianao e, tsy anaran'i Jesosy nitorianao. Fa raha anaran'i Jesosy nitorianao a, tsy hitanao manao mini-jupe tsony ny olona iny, tsy hitanao manao dos nu tsony ny olona iny, tsy hitanao manao maso courte tsony ny olona iny. Rehefa ny anaran'i Jesosy nitorianao, satria ny anaran'i Jesosy zany masina zany, tsy tia fahalotolo zany, tsy tia mampanota olona zany. Dia ianao anatin'ny fiangonana, ao anatina sapana, ao anatina ratsana, dia Jesosy ny ambaranao, nefa ianao mandranitra filana amin'izany rehetra zany. Fa inona ny ataon'ny paster, inona ny ataon'ny mpiandry, inona ny ataon'ny mpitory filazantsarany amin'izany rehetra zany. Rafitra sy fombafomba ve no arahana, sy foto-dalàna ve no toriana, fa tsy ny fahamasinana ve no ambara, tsy ny fahatahorana an' Jesosy ve no ambara, tsy ny fahadiovam-po ve no ambara, tsy ny fialana amin'ny fahotana sy ny fialana amin'izao tontolo zao ve no ambara. Fa ny fiangonana dia efa mifangaro amin'izao tontolo zao satria tsy ao antsony ny anaran'i Jesosy, tsy ao antsony ny anaran'i Jesosy. Fa mila olona masina zany. Misy olona dia miteny anao misy hoe ianao extrémiste, Jesosy koa extrémiste koa. Rehefa extrémiste Jesosy, zako tsy maintsy extrémiste. Borné ahoana? Aloha borné dia miditra fanjakany lanitra. Zay tsy borné nefa miazakazaka makary amin'ny fahaverezana ary, amin'ny fomba fitafy, fomba fiakazy, fomba fiteny, fomba fanao an'izao tontolo zao, zay miditra ao anatin'ny fiangonana. Fa aloha lazain'olona hoe borné tsy maninona e. Faly ary rehefa ataon'olona borné, ao zay Jesosy. Faly ary rehefa ataon'olona extrémiste, ao zay Jesosy. Fa ahitananao daholo ty rehetrarehetra ty, isy fivavahana dia eo ianao. Misy indray nefa ny kilalalalaka sy ny mandididy eo koa ianao. Fa iza ny tena misy ianao e, maka position ianao e, ianao tao mixte beko. Nga Jesosy mila mixte zany, tous azimuts, hita daholo ianao mivavaka to any ianao. Tonga indray nefa nikorana zao tontolo zao to any koa ianao. Misy anao daholo ty rehetra ty. Nga ao amin'Andriamanitra misy an'izany mitsabotsaby zany, fa mety ray amin'reto no izy. Fisarahana ny tadiavan'i Jesosy. Io anarana io mampisaraka ny maizana sy ny mazava. Rehefa niteny tonga nofo nampisaraka ny maizana sy ny mazava. Mampisaraka ny ota sy ny famasinana. Mampisaraka io. Ary tsy forcé io tsy forcé io. Rehefa miditra ao anatinao fotsiny io dia ohatran'le lazaina teo, tsy za mihitsy ny teny iny e, tsy za mihitsy le lasa niala taminareo e, tsy za mihitsy le zao, tsy zakan'le ao anatinao tsonka. Ohatra zao anao manana zazakely bevoka ianao. Rehefa bevoka ianao mila mitandrina be ianao rehefa bevoka. Raha misy mifoka sigara eo tamany eo ianao sa tsy tamany? Tsy tamany ianao. Raha misy mozika mitabataba be eo tsy tamany eo ianao. Raha misy sakay eo tsy mihinana ianao. Raha misy boisson gazeuse eo tsy mihinana ianao, satria mitandrina an'izy ianao. Mitandrina an'ilay zaza ao anatinao ianao. Dia ny ao anatinao mihoatra noho ny zaza ny fanamasina ny ao anatinao. Ianao ve molotamana amin'ny fahalotona? Ianao ve molotamana amin'ny rehaka amin'izao fiainana izao? Ianao ve molotamana amin'ny fahotana? Nefa ny fanamasina mila tatahina ao anatinao. Personne io fanamasina io e, c'est une personne. Personne zany miaina, mihetsika. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Any mety malahelo io. Manino io malahelo?
rehefa manoto ianao, rehefa mandika ny didin'Andriamanitra ianao, manino io malahelo rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Dia miteny koa Paoly any amin'ny Korinthiana any amin'ny Tesaloniana any hoe aza mamono ny fanahy, mety maty io. Rehefa inona io maty? Rehefa miziriziry ianao manota. Fa miteny ianao ny fanahy hoe tsy mety ity. Fa miteny ianao ny ralasan'ny bava hoe tsy mety ity. Fa miteny ianao manodidina hoe tsy mety ity. Ny tompo mampiasa ny zavatra rehetra. Mampiasa ny zavatra rehetra. Nafatarana famarinana teto amin'izao tontolo izao nge dia olona jentilisa Nebukadnezara. Nebukadnezara nasehoan'Andriamanitra n'iny statut sarivongana iny milaza ny fanjakana rehetra isy eto tany. Nga iny kristianina. Mampiasa ny zavatra rehetrarehetra ny tompo. Ny apondra sain'ny tompo miteny rehefa tokony hiteny. Ny akoho sain'ny tompo maneno rehefa misy zavatra tiana ambara. Zany hoe zavatra rehetrarehetra hitanao amin'ny fiainanao hoe fa hanambaran Jesosy ny sitrapony daholo. Raha amin'iny ianao mbola miziriziry, malahelo ny fanahy. Mbola miziriziry ihany ianao, ozy ny fanahy tena tsy matamana antsony ato fa alao zany dia lasa ny fanahy. Rehefa lasa ny fanahy dia inona indray no hiditra ao? Fanahy ratsy ny hiditra ao. Fanahy ratsy ny hiditra ao. Zao zany zavatra mila fantatra ao eto amin'izao tontolo izao dia anankiroa ihany, na fanahin Jesosy na fanahin Satana. Rehefa tsy an Jesosy ianao dia aniza izay? Zay no izy. Rehefa tsy an Jesosy ianao na inona formalité ataonao eo sy mody manao endrendre eo dia any Satana foana ianao. Fa mila famasinana masina io anarana io. Masina io anarana io. Tsara io anarana io. Mamy io anarana io. Jésus c'est le plus beau nom. Zany anarana tsara indrindra. Ny anarany atao hoe Mahagaga. Ny anarany atao hoe Emmanuel, Andriamanitra amintsika. Ny anarany atao hoe Rainy mandrakizay. Ny anarany atao hoe Andriamanitra mahery. Ny anarany atao hoe Andriamanitra tsy toa. Izy no navotra ny olona ny amin'ny fahotany. Inona fahotana malaky mahazo anao? Tsy hoe ny anaran'i Jesosy dia hanafaka anao izy. Inona fahotana mety malaky mahazo anao? Ny anaran'i Jesosy mamotika an'izany. Inona fahazaran-dratsy malaky mahazo anao? Ny anaran'i Jesosy mamotika an'izany. Inona ny toerana alehanao nefa feno fahalitoana rehefa tonga ao aminao Jesosy tsy entin'i Jesosy mandeha antsony ianao. Salamy voalohany ho anao, sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainana ratsy fanahy, izay tsy mipetraka amin'ny fitoerana mpaharindratsira, izay tsy mijanona amin'ny lalana faleham-panota, izay tsy mipetraka amin'ny fitoeran'ny mpanota, fa lalàn'i Jehovah ny sitrany. Lalàn'i Jehovah ny saintsainy andro aman'alina. Lalàn'i Jehovah ny saintsainy andro aman'alina. Mba tena hisaintsaina ny lalàn'i Jehovah sika. Mandeha be le teny, mandeha be le teny, izay asain'ny tompo tenenina eto dia tenenina daholo, tenenina daholo. Zay mahatonga le hoe tsisy thèse, antithèse, stem, izay asain'ny tompo tenenina eo dia thème daholo. Halleluja. Dia misy hijery Baiboly toroteny fa inona ny tena thème tiana ka ty lazay e? Fanamasina no mampiteny. Zay tiana tenenina eo dia ambara daholo. Halleluja. Zay miaraka amin'ny Jesosy e. Zay asain'i Jesosy lazaina dia lazaina. Efa miditra resaka inona lizy teo? Tena tianao Jesosy. Tianao Jesosy. Matoa izy miteny anao androany manambara an'izany famarinana rehetrarehetra zany. Zao rehetra zao nge ho potika daholo. Zao rehetra zao nge ho potika daholo fa ny anaran'i Jesosy ihany tsy potika. Zao rehetra zao nge ho levona daholo fa ny anaran'i Jesosy ihany tsy ho levona. Zao rehetra zao nge andalo daholo fa io anaran'i Jesosy io maharitra mandrakizay. Io no maharitra mandrakizay ary rehefa io ny ao anatinao maharitra mandrakizay ianao. Amen. 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 Fantatrao ve zany hoe mandrakizay zany? Ianao zao firy taona? Dia ozy ianao efa ela izay niainako izay. Nefa io taona iainanao io tsy azo arina mandrakizay kory. Mandrakizay ny arahanao amin'i Jesosy. Mandrakizay ny arahanao amin'i Jesosy. Vao hisy tomboka se miaraka amin'i Jesosy ianao. Tomboka vatsa ozy any amin'ny testamenta taloha. Tomboka vatsa zany hoe tatoazy. Tatoazy zany tsy miala intsony. Tiavo Jesosy. Tiavo io anarany io. Tiavo io anarany io. Rehefa namangy ny anjely dia niteny tamin'ny Maria hoe ny anarany ataonao hoe Jesosy. Tompo misy nge name an'izany ny anaran'izany. Ny anarany ataonao hoe Yehosoa. Na hoe Yahvé no mpamonjy. Tsy hitanao hoe anarana ambony noho ny anarany rehetra ny anaran'i Jesosy. Satria lasa hoe Yahvé no mpamonjy. Yehosoa égale Yahvé no mpamonjy. Satria izy no hanafaka ny olona amin'ny fahotany. Zany hoe io anarana io midélivre io e. Amen. Anarana midélivre io maimaim-poana. Anarana midélivre io maimaim-poana. Anarana manafaka. Halleluja. Anarana manafaka. Anarana manafaka. Tsisy tsy afaka zany eo amin'i Jesosy. Teny aminao mihitsy ahako.
hitolomako am' Jesosy mihitsy raha mifakanao. Tsisy tsy afaka zany ho ao am' Jesosy e. Amen. Tsisy tsy afaka zany eo am' Jesosy. Raha ny zanaka no manafaka anareo dia ahoana? Ho afaka tokoa ianareo. Inona indray mbola tadiavinao? Tenin'ilay maître zany. Izao ny tena maître. Grand maître. Zay ny tenin'ny grand maître. Raha ny zanaka no manafaka anareo, ho afaka tokoa ianareo. Raha maritra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ary ho fantatrareo ny marina hanafaka anareo. Tsy ho andevo, tsy andevon'olombelona, tsy andevona tokom-pivavahana, tsy andevona fikambanana, tsy andevona izanizy, andevo ny fahamarinana. Romanina toko 9. Andevo ny fahamarinana, esclave de la justice, esclave de la vérité. Alléluia. Mila andevo ny fahamarinana antsika. Ny andevo zany tsy mitady ninona ataony tsoa zany fa dia izay ataon'ilay tompony. Raha ny zanaka no manafaka, anafaka anao izy. Raha ny zanaka no manafaka, anafaka anao izy. Anafaka anao izy. Nareo ge an' Jesosy nareo. Zay mahatonga ana amin'ny teny hoe tsisy anarana afa-tsy Jesosy io. An' Jesosy nareo. Navoaka an' Jesosy nareo. Navoaka an' Jesosy nareo. Navoaka an' Jesosy nareo tamin'ny fomba ratsy. Navoaka an' Jesosy nareo tamin'ny Babilôna. Ary dia hamoaka olona ho an' Jesosy koa. Tsangala ry tanora ho an' Jesosy. Halleluia. Alefa miaraka am' Jesosy.